Vatsy mpitahina ho anao. Vatsy mpitahina ho anao indray anio dia horaisintsika ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Miadiny aty tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao, koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay Jesosy fa mbola mampatsiahy anay mandrakariva ianao, fa tsy olona eo amin'izao tontolo izao zay, fa manana anjara eo amin'ny fanomponao, manana anjara zay eo amin'ny tenanay zay tokony hanaovanay an'izany ady ny finoana zany tokoa. Ka rehefa mandresy zay dia hoy ny teninao hoe ampahereziko ny rahalahinao. Saotranao zay ny mampatsiahy anay fa nanao fanekena daholo zay tsirairay avy teo anatrehanao ny hakatoa, ny anaraka ny lalana zay tinendrinao, ary indrindraindrindra ny banjina ny famonjenao. Mampianara mandrakariva ary anay mba hay hanampahendrena hevitra n'izay tokony heverina, ary tsy handeha arak'izay tiany ny fonay sy irian'ny fonay, fa anaiky ny fitarihanao masina mba hiazona anay lay fiainana mandrakizay sy ny satro-boninahitry ny fiainana zay efa nomaninao ho anay tsirairay avy. Ho anao ny dera ny laza ary ny haja mandrakizay. Amen.